moa zany dia chanteuse tato amin'ny Paps izy. Paps moa zany le Paps Arito tena chanteuse principale mihitsy izy tato amiko fa tsy hoe choriste akory. Anisany nafinaritra niaraka tamin'ny satria izy dynamique mafinaritra zavatra fahatsiarovana nirahana taminy aloha dia angamba tsy ho voatanisa eto satria ela dia ela nirahanay. Dia izao misy efa tserana zany fa efa lasa any France ary efa hoe mbola manao mozika ihany koa izy any France ary satro mahitsy fa tsy ho tafajanona fotsiny amin'izao dia tsy hanao mozika satria dia olona teny efa fanao lalan-drano le mozika ka dia trano azo mihitsy hitan'izay diadiaviny ary ange izy mba ho tonga lasa lavitra tokoa ary izy moa dia tamiko hoe papa ozy izy nohatra hoe tena nitaizana mihitsy fiantsony anahy moa hoe papa zany zay fiantsony anahako iriny ary hoe zany sakitantana anazy tamin'ny raharaha tamin'ny raharaha mariage natao zany fa saingy nelanela tany moa lavidavy dia ohatrany hoe izay ny olana kely taminay mianaka farany zavatra tato amin'ny Paps aloha dia tena fahatsiarovana tsy adino mihitsy zayny any hoe tsofako rano zay kany mba hotody amin'izay iriny izy ary lasa lavitra amin'ny mozika ary mino aho fa tsy hanadino anahy mihitsy izy na dia tsy hanadino ny Paps izy zany naizanaiza misy azy izay dia mampamangy amin'izy telo mianaka kely efa mianaka moa izy zany zao dia koko